Akisy, mahafinaritra indray miaraka eto a. Manahoana daholo aloha e? Salama daholo? Mahafinaritra izany. Raha misy tsy salama dia angataka amin'i Jesosy mandrakariva mba haninona? Mba ho sitrana. Ya, inona indray ara izao no andeha ho resahantsika androany e? Andehantsika hiresaka mahakasika ny zavatra tiantsika indrindra. Inona re izany e? Zavatra hohanina. Izany no tena tian'ny ankizy indrindra. Marina sa tsy marina? Tena marina. Inona izao no tianao? Inona no tianao hohanina? Inona no tianao indrindra? Pizza! Tsara aloha e, tsara ny pizza. Ary ny anao inona? Bonbon ve? Mamy be reny a. Inona koa ny zavatra tianareo? Vary? Mihinam-bary? Ie, be da be zavatra tiantsika. Fa ny ankizy a, dia fantatra fa tia mihinana sakafo. Ary tsy ny ankizy ihany a. Ireo olon-dehibe rehetrarehetra ireo koa ny tanora dia tia mihinana avokoa. Iza moa tsy tia mihinana e? Maty angera vao tsy misakafo tsika e. Fa saingy izao, misy ny tena hoe izao no tiako kokoa. Za tia mihinana an'izao. Ny anahy inona ny ataoko goûté? Hamburger hozy izy ny sasany. Ny anahy yaourt. Ny anahy misotro jus. Ny anahy rano tsotra fotsiny amin'izao ka. Arakarak'izay tiantsika izany. Fa Jesosy ilay mpampianatra lehibe dia nampianatra antsika koa ny fomba fisakafoanana. Tena nampianatra ve izy? Mino an'izany ve ianareo? Ie, niresaka mahakasika an'izany izy. Satria fantatrareo, ny olona fantatry Jesosy fa tia misakafo daholo. Dia matetika rehefa sahirana koa ny olona dia mila mangataka sakafo. Mila mahazo isan'andro isan'andro tsika farafahakeliny intelo misakafo ao anatin'ny tontolo andro. Fantatry Jesosy tsara izany. Dia nampianarin'i Jesosy tsika mba ahay mangataka ny zavatra tokony hohanintsika. Ahoana reny nampianarin'i Jesosy? Ao amin'ilay vavaka nampanaovan'i Jesosy, nampianarin'i Jesosy ny mpianatrany dia sady ampianariny hatramin'ny ho antsika amin'izao fotoana izao, dia misy vavaka mahakasika ny sakafo. Tadidinareo ve? Mahay daholo ve? Mahay rana izany an-danitra daholo. Ie, dia ahoana ary mahakasika an'ilay sakafo? Andao jerentsika mihitsy ny tenin'Andriamanitra. Andao ange jerentsika Matthieu 6 Matthieu 6 andininy faraka ambin'ny folo. Ahoana hozy izy? Matthieu 6 andininy faraka ambin'ny folo. Dia ahoana ny ataon'ilay vavaka? Omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay. Aintsika tsy enjery izany. Avereno ange e? Izay mihitsy, omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay. Aintsika tsy enjery hatrany voalohany ka hatrany farany, fa eo ihany aloha. Sakafo maninona hono no nasena angatahantsika? Sakafo manahoana? Sakafo sahaza. Sakafo sahaza. Omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay. Nampianarin'i Jesosy isika rankizy mba hangataka izay hanina sahaza. Dia ahoana indray ary ny ahafantarantsika an'izany hanina sahaza izany e? Be da be? Kelikely? Antonony? Ie, antonony. Sahaza izany aloha. Amin'ny habetsakany aloha izany dia ny atao hoe sahaza, raha ankizy ianao, kely ianao, dia mitovy arakaraka ny habenao. Tanora ianao dia manaraka an'izay ihany koa. Lehibe ianao dia manaraka an'izay ihany koa. Arakaraka ny fitombontsika ny habetsakany. Izay aloha izany ny habetsakany. Inona koa no azo resahana amin'izany hoe sahaza izany? Ie, mahasalama. Izay mahasalama, antonony tsara izay tokony hohanina ihany koa.
Zao angerakizy tamin'ny Andriamanitra nanamboatra n'izao tontolo izao nanamboatra ny olona, nanamboatra ny zavaboary dia rehefa vita ny olona dia nomeny sakafo izy. Vita koa ny biby dia nomeny sakafo izy. Tamin'ny voalohany dia ahitra sy ny ohatran'izany no nomeny ny biby. Dia rehefa vita koa ny olona dia nanomanan'Andriamanitra sakafo izy. Inona ary ny sakafony eo? Andao ange jerentsika ny Genesis toko voalohany any amin'ny tantara izao tontolo izao voalohany indrindra mihitsy. Genesis toko voalohany andininy 7:20. Genesis toko voalohany andininy 7:20. Efa vita ny olona ao amin'ny 7:20 izany izao dia vita ny olona. Dia ao amin'ny 7:20 dia hozy izy hoe ary Andriamanitra nanao hoe indro efa nomeko anareo ny anana manitsambo rehetra izay ambonin'ny tany rehetra ary ny hazo rehetra izay misy voa sady manitsambo dia ho fihinana ho anareo izany. Inona re ny sakafo nomanin'Andriamanitra ho an'ny olona voalohany? Ie, ny karazana anana, ny legioma, inona koa ny voankazo satria izany ilay hoe hazo misy voa sady manitsambo dia hozy izy hoe fihinana ho anareo ireny. Izay no nomanin'Andriamanitra voalohany indrindra. Dia ireo izany ny sakafo sahaza voalohany indrindra alongany. Ireo no nanamboaran'Andriamanitra ny vatantenantsika olombelona mba ho sakafo. Fa rehefa tonga ny safidrano taty afara dia nanomboka nampidirin'Andriamanitra indray ny nofim-biby, izany hoe ny hena. Satria tsisy zava-maniry intsony dia navela nihinana hena alohany ny olombelona. Fa na izany na tsy izany ary ny vatantsika dia namboarin'Andriamanitra hihinana zava-maniry. Dia ny zavatra mahagaga rakizy teneniko moramora fa misy tsy tia mihinana zava-maniry ny ankizy. Tsy tia legioma, tsy tia anana. Kanefany ny tenantsika namboarin'Andriamanitra hihinana inona? Hihinana an'izany. Legioma, ny voankazo, ny anana. Dia ilay zavatra nomen'Andriamanitra antsika indray lazaintsika hoe izaho tsy tia an'io. Inona laoka? Korzety. Izay tsy tia an'izany. Inona laoka? Voatavo. Izay tsy tia an'izany. Misy koa ara olon-dehibe koa manao an'izany hoe izahay tsy tia an'izany voatavo izany. Be da be ny zavatra efa namboarin'Andriamanitra ho antsika. Dia izao izany rakizy. Rehefa mangataka tsika izany ao anatin'ilay vavaka hoe omeo anay anio ny hanina sahaza ho anay dia tadidio fa betsaka ireo tena sahaza. Fa indraindray tsika dia mitady zavatra hafa hoe ny anay izay tsy mihinana raha tsy pizza, izay tsy mihinana raha tsy tacos. Be da be ilay karazany. Dia tena tsy tia zavatra hafa mihitsy raha tsy biscuit cacapigeon. Fa rehefa hoe omeniny hoe io ny lasary karaoty ary hoano ataovy gote, ontso, izay tsy hinana an'ireny. Na hoe omeniny hoe tia ny akondro atao gote hoentina mianatra dia tsy mihinana an'ireny fa mahamenatra be. Nefa iza no nanome anazy? Jesosy nanome an'ireny ho sakafo sahaza. Tianareo ve izany mihinana sakafo sahaza omen'i Jesosy? Andao mihitsy tsika hianatra satria nomeny antsika ireny dia andeha ho tiavintsika. Jesosy ange nanamboatra an'ireny. Andeha tsika hanaraka tantara andeha hanaraka tantara anankiray fa nisy ankizy tady hifidifidy sakafo hoe tsy tianony dia loatra nareo andeha nge aloha jerentsika ilay tantara dia hanapa-kevitra indray tsika rehefa avy eo hoe mbola hijanona hifidifidy sa tsy hifidifidy intsony. Andao ary.
Izany ohatry ny nona be da tsy kasin-drio any any neny. Tao. Ay sary neny za zany efa nona be za to dia akaty amin'ny latabatra za efa sasatanana. Dria mipetraka eto dria. Neny ao. Ahoana e? Aizy nefa za efa nona be efa ty ambony latabatra. Ay ianao efa ao e. Efa vita ny sakafo ka ianao sisa nandrasa. Neny ina laoka tiako ve? Tena le tianao indrindra mihitsy. Sosisy, sako. Ao am'le tianao ka. Zany ve hoe? Ao ary. Tsara, sady tsara be ny lokony. Dia mbola misy io mbola misy fanapiny. Kosa rangahy. Fa ina indray e? Ireo zany tsara. Za koa ne iara-hinana aminao e. Nenenena natao sakafo. Fa tsy tiako olo indray ary e. Tomfe. Nenkofa ngaty sosisy. Za koa nge iara-hinana aminao e. Jereo tsika ary mbola nanao betsabetsaka jereo. Efa hoe le tsy tiako mihitsy ho ary efa hoe sosisy na atao akoho efa teny amin'ny foaniny tomfe gina koa zao ty tsy karoty ve? Ory zanako mba heninao tsara aloha. Tongolo verina natao sakafo Heno tsara aloha. Ny sakafo reny ange reny le nataon'Andriamanitra ho tsara indrindra ho antsika e. Ka voatabia zany tsy tsara. F'iza milazanao fa tsy tsara ny voatabia e. Dia jereo ve nataony ny desera ve tonony na gâteau fa manina raha ohatra hoe ary atao hamburger ny ana rehefa zany. Enoinao ary eno tsara nge ry zanako. Eno io neny. Eno jery amin'neny aloha dia eno tsara neny. Tena tsika manana masinina kely be da be ao anatiny ao. Manana vavony ianao iny manapotika ny sakafo sa tonga dia voapidirina dia lasa mivoaka. Dia manana fo kely ianao manana atidoha, manana tsinahy misy be da be mihitsy nanamboaran'Andriamanitra ao anatiny ao. Dia tony ve tiny? Dia reny ny tena ilay. Atao brocoli tony efa hoe tsy tiako mihitsy za tsy tia poivron fa fantatro ny eny nge zany e. Fa ireny ny mahasoa indrindra rery zanako. Hitanao, matoa reny nanamboarin'Andriamanitra ao antsika dia natao hohanina. Ny tsara indrindra nge nefa nomeny antsika e. Ka le izy ohatry ny hafahafa be ny tsirony. Dia tsy tianao zany io. Dia ho manina namba gâteau. Dia ho tenentsika zany Andriamanitra hoe aza mena ny tontsontsika taty ary teneko amin'Andriamanitra hoe sainao ny teny anazy tsy mila ny tontsony zay fa aza memena ny tontsony anga nateneno izy anga. Izy efa manome tsara indrindra ho anao dia ianao lazainao fa tsy tiany daholo izay omeny anao nefa mahasoa an'ilay masinina kely be da be anao ao anaty ao ilay izy. Jerenao nge tia zao aiza zao ny karaoty. Io zao mahatonga masonao mahita tsara. Jereo nge anao zao manao solomaso foana e. Io zao manampy anao mba hahita tsara. Jereo zao misy beteravy ao Dia tia hoe tsara. Tsy farany tsara ireny sy mahasoa indrindra. Misy tsara ho an'ny fiarovana ny tenanao tsy ho tratry ny aretina indrindra ny coronavirus. Zao sa ianao fa teo voan'ny coronavirus. Manampy ny tenanao io hanohitra ny aretina rehetrarehetra. Reo no mampitombo ny hery fiarovanao reo sakafo reo. Reto voankazo reto rehefa miherinminana an'io ianao dia lasa mahery be ny fiarovanao dia resinao daholo ny mikroba tafiditra ao anatinao. Ny tongolo manampy anao hanohitra n'ireny mikroba reny. Rehefa tsy ilainao io dia teneno Jesosy hoe aza mena an'ireny ntsony izay hoe aza asiana an'ireny ntsony tamin'ny volonay. Tenenao an'izany izy. Mamenatra be zany tsy neny miteny amin'ny Jesosy amin'izany ve mamenatra be. Fa manina zao ianao menatra an'i Jesosy miteny an'izany? Koa hoe meny Jesosy hoe dia asaina verina. Dia izay ary. Dia manina zao io raha hohanina satria fantatrao fa manome tsara indrindra ho anao Jesosy dia hohaninao io zany satria izy ange tsy manome zavatra ratsy zany e.
Marina, dia mahasalama anazy zany ity tany an' Jesosy. Tena mahasalama isaoro Jesosy aingana nanome anao an'io zavatra Koa zay efa no nampiasaika to dia inana. Nga ianao tsy isotra an' Jesosy indray namena an'io jereo sady isan-karazany lokony. Ay, vavaka zany aloha dia mihinana. Vavaka dia mihinana. Vavaka. Jesosy eo misaotra anao sakafonay, misaotra satria kay tia be anay ianao dia manome sakafo mahasalama. Dia taio izay mba tena ho salama tsara. Misaotra Jesosy eo, amen. Amen. Tonga dia mahazo mihinana an'izay. Hoany tsara be. Ahoana? Kely izy tsara marina. Manao mazotoany a. Andramako zany ity brocoli ity. Andramo ange a. Taloha ny lehiveriko fa ratsy. Tsara. Tsara be kay. Jesosy tia be atsika manome sakafo tsara be. Dia tsy fikiry sakafo tsony amin'ny manaraka. Matanjaka be zany izao fa mihinana an'ilay izy e. Matotra aretina be da be ianao zao sady matanjaka mitombo tsara. Hoany le karoty. Dia mety tsy manao solomaso tsony ve za? Ka vao sitrana masonao dia tsy manao solo. Tsara be kay ilay izy ne. Tsara be. Le poivron ilay tsy tiako mihitsy ny tamin'ny taloha. Neso andramako. Ary to lasa tsara daholo ilay izy androany. Meny Jesosy sady efa ataonay tsara nge manao anazy e. Misaotra Jesosy a dia misaotra koa ny aina. Isaona mantamanta eo tsara be. Neny aloha atao ohatran'izao foana indray ny sakafoko fa tsy atao saosisy na hamburger intsony dia ilay gâteau koa aleo zany. Ndraso andramako indray hoe ity. Tiako hoe tsara ny gâteau. Tsara be io tsy atakalo gâteau zany mihitsy io a. Bueno. Mampihinana foana. Afaka atao dia mihinana an'ity koa. Anao daholo io ka. Mazotoa tsara zanako a faly be ny ainy ka tianao sakafo. Hoe, neny aloha atao toy ny foana zay sakafoko a. Fa tsy atao gâteau sy saosisy sy steak tsony. Ino le tantara rakizy naninona tsoa? Saika mifidy. Tsy mihinana hono raha tsy saosisy. Tsy mihinana hono raha tsy zavatra hafa. Iza nefa manao an'izany? Za ve? Hitako. Ie, fa saingy izao manomboka izao dia ahoana? Amboarina indray ny fomba fiainana. Namboatra ny tenantsika Jesosy dia izy no mahafantatra hoe izao no sahaza ho antsika. Indraindray kosa ange le fitiavan'ilay vava fotsiny no manakana an'ilay izy e. Tadidio fa ny taovantsika tsirairay dia mila ny tsirairay avy amin'ireny legioma sy zava-maniry, voankazo, anana ireny. Ohatra izao hoe ny hoditrantsika, ny masontsika, mila karaoty, mila voatavo, mila legioma sy voankazo miloko mavomavo. Dia hozy izy ny vavantsika hoe za tsy tia an'io. Dia hozy izy le hoditra sy le maso hoe zahay mila an'io. Dia hozy izy ny vava hoe tsy ampidiriko io. Raha mba zany tokoa moa zany ny eritreretintsika dia ahoana? Dia ny tsinaintsika ao mila kifafa kely be da be manadio an'ny zavatra maloto ao. Inona re zany? Ny anana isan-karazany. Dia hozy izy le tsinay hoe zay mila kifafa, zay mila an'ireny. Dia hozy izy le vava hoe zay tsy ampiditra, za tsy tia an'io. Dia ahoana? Dia maninona zany le tsinay? Mampalahelo be izy fa tsy azon'ilay zavatra ilainy dia mety marary izy. Dia ohatran'izany daholo ny taovantsika ao. Ny taolanantsika dia hozy izy le taolana hoe zay mila brocoli satria be calcium ny brocoli. Dia hozy izy le vava hoe tsy tiako ny tsiro izany. Dia maninona ny taolana? Mampalahelo ny taolana. Hitanareo, namboarin'Andriamanitra zany ny tenantsika ho an'ireny zavatra rehetra ireny. Dia andehantsika tsy fidifidy intsony, andehantsika hihinana ny sahaza. Izany andao hivavaka ary. Andriamanitra
Misaotra anao zahay, fanamboarinao tsara dia tsara ny tenanay manontolo. Dia rehefa vitanao izany dia nanomana sakafo sahaza sy tsara ilain'ny vatanay ianao. Mifony izahay fa ampidirinay zavatra tsy mahasoa, tsy araka ny sitraponao ny vatanay. Ampianaro izahay mba hay sakafo tsara, sakafo misy hitondra fahasalamana. Dia ampio izay mba tsy hifidifidy sakafo intsony. Dia taio koa dada sy neny mba hay manamboatra sakafo tsara sy mahasoa ho anay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Zay mahakasika ny lohahevitra indraikizy. Fa anaraka hira isika dia rehefa avy eo tsika mbola hisy zavatra maromaro ho arahantsika. Zany eny ary. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, 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 and again I say rejoice. Clap your hands, stomp your feet. Everybody sing this song with me. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Clap your hands, stomp your feet. Everybody sing this song with me. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Clap your hands, stomp your feet. Everybody sing this song with me. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Clap your hands, stomp your feet. Everybody sing this song with me. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Tena tsara tokoa io andriamantsika io raika izy, ary izany indrindra no antony nanomezana ny zavaboary satria fantany fa mahasoa antsika ireny. Anisan'izany ny rano, tena ilain'ny vatantsika mantsy ny rano ny 80 ka hatramin'ny 520 isan-jato ny vatantsika dia rano avokoa mandrafitra azy. Ny selan'ny vatantsika, ny taovantsika, ny hozatrintsika, ny taolana, reny rehetrarehetra reny dia sahala amin'ny paosy feno rano raika izy. Tadio koa fa ny vatantsika dia mamoaka rano foana isan'andro. Rehefa miaina tsika mantsy tsy afaka velona raha tsy miaina. Dia isaky ny miaina izany tsika dia mamoaka rano ny vatantsika. Rehefa tsemboka koa tsika dia mamoaka rano ny vatantsika. Rehefa le manao maloto any WC iny tsika na vetiny izany na ranony dia mamoaka rano ny vatantsika. Ary nga izay ihany, rehefa le mitomany iny koa antsika dia mamoaka rano ny vatantsika. Ny vatantsika olombelona raika izy dia tsy afaka miasa raha tsy misy rano. Fa tsy ny antsika olombelona ihany anefa, fa na ny biby sy ireo voninkazo marobe azy dia tsy afaka miasa izy ireny raha tsy misy rano. Inona avy ary mety ilana ny rano Voalohany ny rano dia ilain'ny vatantsika ahafahany mamokatra rà, mitondra ny oksizena any amin'ny taovantsika rehetrarehetra any. Ny faharoa, ny rano ihany koa dia ilain'ny vatantsika ahafahany mitazona ny hafanana ho amin'ny antonony. Ary tsy izay ihany nefa, fa ny rano ihany koa dia ampiasain'ny vatantsika hamokarana pipi sy hatsembohana, satria amin'ny alana ireny no hamoahan'ny vatantsika ny maloto rehetra izay tavelany anaty any. Ny vatantsika io anefa raika izy dia tsy afaka mitahiry rano, ka izay no tokony hanomezana azy rano 5 litatra isan'andro. Ka izao ny 1 litatra amin'izany dia avy amin'ny sakafo hoantsika, fa ny 5 litatra ambiny kosa dia avy amin'ny rano sotrotsika. Izany hoe mila misotro rano 5 litatra isan'andro izany tsika. Firy hoe 5 litatra isan'andro. Ary nga izay ihany. Ny rano ihany koa nge dia natao hidiovana raika izy, natao hisasana, androna, hiborosiana nify sy ny sisa.
raha tsy midio matsitsika dia mety mamoaka fofona hafahafa dia mety handosirany namantsika. Mino fa tsisy teo handosirany namany ny ankizy a. Tsy ami'resaka fofona ihany nefa ny olana raha tsy midio isika, fa mety hiteraka aretina eo amin'ny vatantsika mihitsy a ny tsy fidiovana. Dikan'izany a tokony midio isan'andro tsika. Tsarovy ary ankizy fa ilain'ny vatantsika ny rano, na hosotroana io na hidiovana. Ny vatantsika io mantsy a dia tsy afaka miaina mihoatra ny 5 andro raha tsy misy rano. Koa aza tiano ary ny misotro rano a dia aza tiano ihany koa ny midio. If I were a butterfly, I thank you, Lord, for giving me wings. And if I were a robin in a tree, I thank you, Lord, that I could sing. And if I were a fish in the sea, I'd wiggle my tail and I'd giggle with glee. But I just thank you, Father, for making me. 'Cause you gave me a heart and you gave me a smile. You gave me Jesus and you made me your child. And I just thank you, Father, for making me. If I were an elephant, I thank you, Lord, by raising my trunk. And if I were a kangaroo, I'd just hop right up to you. And if I were an octopus, I thank you, Lord, for my good looks. But I just thank you, Father, for making me. 'Cause you gave me a heart and you gave me a smile. You gave me Jesus and you made me your child. And I just thank you, Father, for making me. If I were a wiggly worm, I thank you, Lord, that I could squirm. And if I were a crocodile, I thank you, Lord, for my big smile. And if I were a fuzzy wuzzy bear, I thank you, Lord, for my fuzzy wuzzy hair. But I just thank you, Father, for making me. 'Cause you gave me a heart and you gave me a smile. You gave me Jesus and you made me your child. And I just thank you, Father, for making me. 'Cause you gave me a heart and you gave me a smile. You gave me Jesus and you made me your child. And I just thank you, Father, for making me. Ny fahaizamiaina any an-tsena indray raky izany no resantsika amin'ity androany ity atao anatin'ny fandaharana samy-miaina. Maninona moa no ianarantsika izany fahaizamiana eny an-tsena izany satria anisan'ny tontolo izay iainantsika andavanandro mandeha miantsena. Ka ny ianarantsika voalohany dia tsika rehefa mandeha miantsena dia tokony mitondra harona. Fa manintsika no tokony mitondra harona rehefa mandeha miantsena satria hanampiana izay zavatra hitsenantsika aloha voalohany indrindra, tsika no manana tombontsoa voalohany amin'izany. Dia ny faharoa amin'izay tsy aderadera izay zavatra vidintsika fa mipirina tsara ny anaty harona. Dia ny fahaizamiana faharoa ihany kokoa dia mila manaja ny mpivarotritsika, olon-dehibe izy ireny ka noho izany mila hajaina. Izany hoe miandry ny torintsika isika izay vao mividy an'ilay zavatra fa tsy hoe tia anaovy an'izao, tia anaovy an'izao. Dia miandry ny torintsika tsara isika dia tsy mikitakita mpivarotra. Dia ny tena farany indrindra, tena important indrindra dia manao misaotra tompoko rehefa mahazo an'ilay zavatra tsika. Dia inoana fa nanampy antsika indray raky izy ny toromarika kelikely vitsivitsy iny mba hanavoazantsika ny fiainantsika amin'ny andavanandrom-piainantsika. Zay rakizy ny amin'ireny rehetrarehetra ireny nafinaritra ny araka tamin'ireo namantsika ie farana sahady ny fotoanantsika amin'ny manaraka antsika mbola eona indray ary alao fandaharana mahafinaritra foana dia mirary soa antsika mandra-piona indray. For that flame of living fire,
It shone so bright in sense of Feonkira malefaka kanto no entiko anandratanana Sai no mena no indro averiko Zato hirako anao iderananao fatsary anao lafatrako deraina fonafony anao Zato irakanoy lay tantara Thank you.
zatoirako anao iderananao fatsary anao lafatrako deraina fonafony anao zatoirakaloy lay tantara ito de lay fidera nateto antany toizana ny andanitra zatoirako anao iderananao fatsary anao lafatrako deraina fonafony anao zatoirakaloy lay tantara ito de lay fidera nateto antany toizana ny andanitra de lay fidera nateto antany toizana ny andanitra de lay fidera nateto antany toizana ny andanitra faly tafaona finaritra aminao indray ry mpijery sy mpanaraka ny fandarana ajaina isany a ary faly ihany koa mitondra ny vahintsika indray mitondra ny toy ny dindinika izay noko fa tena mahaliana antsika mianakafy Kristy fahamalinantsika izay loha FDB voaboasantsika mandritra ny herinandro maromaro atao anatin'ny fandarana. Miarabanao pasteur André Faratina Fanera tonga sao tao anatin'ny fandarantsika ary manasanao ifampitafa indray amin'reto mpijery atsika izay efa liana fatratra naona sy mangetaheta ny fahamarinana. Saotra indrindra namanadinao faly miarabanao mandrakariva ary faly ihany koa manolotra ny fiarabana hanao izay liana mangetaheta ihany koa ny fandiniana ten'Andriamanitra izay mifototra amin'ny fahamarinana Kristy fahamarinantsika izay zava-dehibe tokoa satria iankinan'ny famonjena sy fiainana mandrakizay izany fahamarinana izany. Mamatotra antsika mihitsy le lohateny pasteur ary dia tsy hiala amin'izay mihitsy ny fandarana atao anatin'ny herinandro vitsivitsy. Tamin'ny fiaonantsika farany nanao jeritodika fohy hoe ampy lay fanatitra izay nataon'i Jesosy amonjenany mpanota dia miandry an'izay toy an'izay ny drafitry ny famonjena izay tanteranan'i Jesosy amin'ny alalan'ny endrika ilay fitoerana masina. Rehefa niresaka ny tavy fisasana ihany koa isika izay loha hevitra lehibe isan'ny atao hoe accessoire atao anatin'ilay fitoerana masina manana hevitra ara-panahy ihany koa efa nazavainao teto inona indray ary no hidirantsika androany ao anatin'le firafitry ny fitoerana masina hatrany. Ianary ndao irositsika le dingina zany de hoe mirositsika ao amin'ny fitoerana masina. Dika zay namanadino tena mila miditra ao amin'ny fitoerana masina mihitsy zany tsika. Le hoe miditra ao amin'ny fitoerana masina tsika, ny fiainatsika dia miditra miaraka amin'i Jesosy ao amin'ny fitoerana masina. Satria Jesosy ao amin'ny fitoerana masina amin'izao fotoana izao any an-danitra. Ao amin'ny fitoerana masina izy, taberna kely zay any an-danitra,
ao izy amin'izao fotoana izao de isika zany ny fiainantsika dia mila miara-miditra am' Jesosy ao amin'izany fitoerana masina izany. Zay zany le fatahantsika io amin'ny alalan'ireo fanaka sy ireo dingana maro samihafa. Ka misy zavatra anankiray namana dino mialohan'ny sotsika amin'le hoe inona raha zavatra miseho rehefa avy eo amin'ny altara zay nandray ny famonjena nataon'i Jesosy tamin'ny hafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazofijaliana sady zay nandray ny famonjena zay meny Jesosy teo amin'ny hazofijaliana teo amin'ny altara zany dia mandalo fiovam-piainana fahateram-baovao zay le tavy fahateram-baovao fiovam-piainana fiovam-po olom-baovao sady zay avy eo miroso mandrakariva zany hoe ny olona anankiray zay nandray ny famonjena zay nataon'i Jesosy teo amin'ny fijaliana ary manaiky an' Jesosy lay zanak'Ondrin'Andriamanitra zay maty mba hisolo azy teo amin'ny fijaliana ny olona anankiray zay nandray an'izay famonjena izay dia miova ny fiainany zay le tavy voasasa le fiainana zay miova tanteraka le fiainany zay le hoe fahateram-baovao fiainana vaovao olom-baovao. Mialohan'ny tena ilosoantsika namana dino dia ampatsiahy kely fotsiny aho mahakasika ilay lohateny le hoe Kristy fahamarinantsika. Tsotra be le izy, Kristy no fahamarinana. Zany hoe tsy misy fahamarinana akoatran'i Jesosy Kristy. Zay zany tiako hamafisiny. Tsy misy fahamarinana akoatran'i Jesosy Kristy. Kristy no fahamarinana ary hamafisiny ten'Andriamanitra zany Jesosy no milaza azy eo amin'ny Jaona 7:14 lay milaza Jesosy manao hoe izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Jesosy no fahamarinana. Tsy misy fahamarinana akoatran'i Jesosy Kristy. Dikan'izay ny fampianarana rehetra zay fahamarinana dia mifototra eo amin'ny Jesosy Kristy. Zay zany mahazava-dehibe an'izay fanamafisana kely zay ataontsika zay namana dinoa mba tsy hahatonga atsika ivoana zany eo amin'ny fampianarana sy ny fanazavana zay ataontsika. Jesosy ny fahamarinana, Kristy le fahamarinantsika ary zay mahatonga atsika mandinika sy mianatra ny momba fitoerana masina satria ohatra zao efa nijerytsika manomboka tao amin'ny altara fa alohan'le altara dia mitondra zanak'ondry lay mpanota miainga avy any de efa mipetraka mihitsy le hoe Jesosy no fahamarinana. Le zanak'ondry maneho an' Jesosy le zanak'ondrin'Andriamanitra. Ny altara maneho nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny fijaliana. Ny tavy fisasana, fanadiovana, fanasana maneho an' Jesosy Kristy manadio ny fahotantsika. Zay le izy sady zay zay mahatonga le hoe Jesosy ny fahamarinana tsy afaka miala am' Jesosy mihitsy tsika amin'ny fanazavana sy ny fampianarana zay ometsika ary mila mitandrina zany tsika ny am'izay. Enary ndao zany tsika iroso hoe rehefa avy eo amin'ny altara nahafatesan'i Jesosy ampy azahoana famelan-keloka, ampy azahoana fanavotana, ampy hamelana ny eloko ilay mpanota nahafatesan'le zanak'ondry teo amin'ny altara sady zay iny le teny tany amin'ny Hebreo le vakitsika hoe tsy misy famelan-keloka raha tsy misy raha latsaka sady zay fa avy eo dia zay le hoe miova ny fiainan'le mpanota miova mandalo fiainam-baovao fahateram-baovao zay mazava-dehibe an'le batisa de namakytsika tany amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa zay tena milaza ohatra mihitsy manamafy an'izay zavatra zay de manomboka ny faina amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahavalo amin'ny telopolo tsy vakitsika tsony fa voalaza zao de hoe rehefa nampahafantariny ny Petera an'ireo olona reo
jesosy kristy voaomby teo amin'ny hasojaliana hoe iny jesosy zay nomboanareo teo amin'ny hasojaliana iny no efa nataon'andriamanitra ao tompo sy kristy rehefa nanaiky an'izay izy ireo nanaiky an' jesosy ho mpamonjy zany izy de nametraka fantaniana inona nataonay dia hoy petera mibebaka zay le hoe miaiky ny fahotana mibebaka miaiky ny fahotana mibebaka avy eo atao batisy mamerina le sary ery amin'ny fitoerana masina tena manamafy mihitsy le sary ao am'le fitoerana masina de ny vokatry le izy famelan-keloka ary ianareo azo famelan-keloka mibeba reo ka atao batisa mba azo famelan-keloka ary handray ny fanomezana de ny fanahy masina zavatra roa mahazo famelan-keloka de mahazo ny fanahy masina sady zay le famelan-keloka efa azo eo am'le altara dia miaiky ny fahotana mibebaka efa maty ho anao jesosy afaka mamela ny elokao jesosy sady zay de le fanomezana ny fanahy masina iny leo am'le tavy ny antony hanomezana le fanahy masina fanomezana eo am'le tavy mba hatanteraka an'lay fiovampiainana hatanteraka an'lay fatera mba vaovao ile tsy vitatsika mihitsy iny le tsy vitatsika raha tsy misy an'io fanomezana io de tsy na fanahy masina ny andraisana an'izy io nefa eo amin'ny batisy tandindon'le tavy ihany ko ny batisy atao batisy tahaka an' jesosy niakatra avy tao amin'ny rano Matthieu 7 manomboka ny 5:40 ary niakatra avy tao amin'ny rano jesosy hoy ny ten'andriamanitra de nisokatra ny lanitra ary nidina teo amin'ny fanahin'andriamanitra tahaka ny voromalala zay le hoe mibeba de aoka atao batisy mba azo famelana ny eloka ary andray ny fanomezana ny fanahy masina zay le altara sy le tavy de miainga am'izay zany zao tsika miainga avy eo am'le tavy am'izay tsika de nidingana manaraka miditra am'izay miditra ao amin'ny efitra masina mahafinaritra io zany hoe olona eto zany tena tsindriko naminadinao olona zay efa nandalo fiainam-baovao olona zay efa nandalo am'le fahateram-baovao no miditra ao amin'ny efitra masina tsatsy zay ny io olona nandalo teo am'le tavy miditra ao amin'ny efitra masina amaky toko sandinina anankiray atsika manamafy an'izay zavatra zay Korintana faharoa toko 5:17 no vakitsika voalohany Korintana faharoa toko 5 ka ny 17 zao no vaky ny teny Korintana faharoa toko 5:17 miezaka mandeha miadana isika mba araka tsara isika koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha indreo efa tonga vaovao ireo koa raha misy olona ao amin'ny Kristy ozy izy sady zay raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy sady zay olom-baovao ndao atsika maky toko sy andininy ary ao ary Galatiana ary Galatiana toko 7 ny 17 ao ary Galatiana toko 7 ny 17 aorinan'le Korintiana faharoa teo ny bokin'ny Galatiana toko 7 ny 17 fa na iza ianareo no natao batisa ho an'ny Kristy dia ny tafy an'ny Kristy zay tsara akambatsika le Korintiana faharoa sy le Galatiana ozy izy le Korintiana faharoa toko 5:17 raha misy olona ao amin'ny Kristy olom-baovao izy amin'ny fomba ahoana na tonga nao ao amin'ny Kristy de hoy le Galatiana na izy sika no natao batisa ho an'ny Kristy dia ny tafy an'ny Kristy zay ke zany le hoe ao amin'ny Kristy olom-baovao amin'ny fomba ahoana ny tafy an'ny Kristy amin'ny fomba ahoana amin'ny lalany batisa de zay olona zay no miditra ao am'le efitra masina olona ao amin'ny Kristy de le ao am'le efitra masina zany ny zavatra rehetra
misy eo amin'ny hevitra masina io dia mampiseho firaisana ao am' Jesosy Kristy. Firaisan'le olona ao am' Jesosy Kristy. Firaisan'le olona am' Jesosy. Zany hoe manomboka eo zany le olona dia miaina amin'ny fiainana tafaray am' Jesosy Kristy. Mahafinaritra be izy a. Fantanina kely pasteur, azo vakiny ety ivelany ve zay fiaraha-mandeha am' Kristy zay eo amin'ny fiainan'ny mpanota anankiray nandalo an'le fanandraman'ny fiainam-baovao. Ay, araka le teny Jesosy, ndao ary jerevantsika ny ten'Andriamanitra. Jaona 7:7. Ty Jesosy zany zao miteny moa zany vavaka zay nataon'i Jesosy izy io. Fa misy atom-bavaka zay voalaza ao manamafy an'izay firaisana zay sy mamala le hoe endrika le firaisana. Sady zay Jaona 7:7 dia ovakitsika ny 2:1. Jaona 7:7 ny 2:1. Zao ny vakany teny, ary tsy hoeto am'izao tontolo izao intsony aho, fa izy reto no eto am'izao tontolo izao. Ary za makany aminao, ray masonao, tehirizo ireo amin'ny anaranao zay nomenao aho, mba ho iray ihany izy, tahaka ny maha-iray antsika. Zay. Lendrika le firaisana de voalaza io. Mba ho iray ihany izy rehetra, tahaka ny maha-iray antsika. Hoy Jesosy. Tahaka ny firaisan'i Jesosy amin'ny rainy, ny firaisan'le olona aminy sy ny firaisan'le olona amin'ny olona namany. Tahaka ny firaisan'i Jesosy amin'Andriamanitra ray. De ahoana zay le firaisan'i Jesosy amin'Andriamanitra ray zay? Lalina be le izy. Lalina be. De satria zay zany ny endrikan'le firaisana am' Jesosy. Misy modèle le izy, de manaraka n'iny modèle iny. Io zany namanadinao tena miresaky tsika eto manazava hoe raha misy olo hoe za tena manana firaisana am' Jesosy mihitsy eo amin'ny fiainako, manana firaisana am' Jesosy eo amin'ny fiainako. Amin'ny fomba ahoana? Ary amin'ny endrika manao ahoana? De mety hitelo olo za tena mazoto mivavaka am' Jesosy mazoto mivavaka de zay ve le tena hoe manana firaisana am' Jesosy ianao? De aza dino no teny Jesosy io, tahaka ny maha-iray atsika, hoy Jesosy, amin'ny ray no maha-iray an'izy rehetra ireto. De le firaisana amin'Andriamanitra, firaisan'i Jesosy amin'ny rainy, dia misy teny zay manamafy an'izay. Ndao ovakitsika le izy. Ao amin'ny Jaona 7:10 no milaza azy. Jaona 7:10 dia ny 7:20 sy ny 7:20. Jaona 7:10 ny 7:20 sy ny 7:20. Zao no vakany teny. Ny raiko zay nanome ahy de lehibe noho izy rehetra, ary tsy misy mahay mandrombaka amin'ny tanany ray. Izaho sy ny ray dia iray ihany. Zay le firaisan'i Jesosy amin'ny rainy. Izaho sy ny ray iray ihany. De aka ohatra kely vitsivitsy fotsiny tsika. Ohatra kely vitsivitsy mahafinaritra be ao amin'ny Jaona 7 ihany. De ndaovaka itsika ary ny 7:30 sy ny 7:30. Jaona 7 ny 7:30 sy ny 7:30. Zao no voalaza. Ary raha tsy manao ny asany raiko aho de aza mino ahy. Fa raha manao ihany kosa aho na dia tsy mino azy ianareo, de mino ny asa, mba ho fantatrareo sy ekenareo fa ny ray no ato amiko ary zaho ao amin'ny ray. Zay. Ny ray no ato amiko ary zaho ao amin'ny ray. Dia Jesosy manao ny asan'iza le ataony? Asan'ny ray. Asan'ny ray no ataony. Asan'le ray no ataony Jesosy. Satria le ray mitoetra ao aminy ary izy ao amin'ny ray. Zay le firaisana zay. Tsotra zany, ohatra ray fotsiny zany zay endrika le firaisana io ny olona anankiray zany zay manana firaisana am' Jesosy
dia tahaka ny voalaza io. Ny asa izy fa tsy ny asa ny nataony fa ny asan'i Jesosy no nataony. Tahaka ny Jesosy sy ny ray, sady zay zay le hoe tehirizo ireo mba iray ihany tahaka ny maha-iray antsika, tahaka ny maha-iray antsika. De mbola misy endrika maro be zany a anehoanan'izay le firaisana am' Jesosy zay namana adinao. Misy betsaka e, fa ohatra ray fotsiny zay. Fa ndao iverenantsika le izy hoe lay olona zany rehefa nandalo an'le fahateram-baovao dia tafaray am' Jesosy izy. Zay le Galatiana 3:7. Natao batisa ho an'i Kristy na iza de mitafy am' Kristy. Tafaray am' Jesosy izy. Mitafy an Kristy izy, manana an Kristy izy. Sady zay, de zay le hoe mitoetra ao am' Kristy. Tafaray am' Kristy. Satria ny batisa dia efa tandindony firaisana am' Jesosy Kristy. Romanina 5 no milaza an'izay, manomboka ny 7 sy ny 4. De hoe koa niarana levona taminy tam' batisa isika ao zizy. Zay voalaza, tandindony endrika anehoanan'le firaisana am' Jesosy Kristy ny batisa. De hoe niarana levona taminy tam' batisa isika mba ho tahaka ny tahaka, zay tahaka ny nananganana an Kristy no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Zay zany le firaisana am' Jesosy. Miaraka maty de miaraka tsangana. Sady zay, de mandeha fiainam-baovao. De le zavatra rehetra amin'ny hevitra masina zany dia fanehoanan'izay fiainam-baovao miaraka am' Jesosy zay. De ny voalohany zay ho raintsika latabatra misy mofo asy eo. Ndao jerevantsika mahakasika an'io ary. Ao amin'ny Jaona 9 no vakitsika. Jaona 9 dia vakitsika ny 9 fa 7. Jaona 9 fa 7. Zao fanambaran'i Jesosy, izaho no mofona. Zay, atra fotsiny. Tonga de mazava atsotra. Aika zay le mofo aseho ao am'le hevitra masina. Jesosy. Izaho izy Jesosy no mofonay. De inona ny tokony ataon'le olona? Zay le hoe tafaray am' Jesosy le olona. Dia ny fiainany miara-miditra am' Jesosy ao am'le hevitra masina. Inona zany ny aseho an'izay? Am'le mofo zany io eo am'le mofo tsika zao raha Jesosy le mofonay. Inona no fiatraikan'izay eo amin'ny fiainan'le olona? De ndao toizantsika 2:50. Jaona 9 ihany. Zao no voalaza amin'ny Jaona 9 ka ny 2:50. Jaona 9 ny 2:50. Ity no mofo velona, izaho no mofo velona zay nidina avy tany an-danitra. Raha misy mihinana ity mofo ity de ho velona mandrakizay izy. Ary ny mofo zay omeko dia ny nofoko ho fiainan'izao tontolo zao. Zay. Le mofo zany kay mila hoanina. Zay zany zavatra voalohany zay tsara ho fantatra. Le mofo mila hoanina. Jesosy mihitsy no miteny hoe mila mihinana an'le mofo. Zay tsy mihinana an'le mofo dia tsy manana fiainana. Sady zay. Mila hoanina zany le mofo. Iza le mofo? Jesosy le mofo. De ozy izy ao marana anazy. Ny mofo zay homeko dia ny nofoko ho fiaina zao tontolo zao. Le mofo zay homeko izy Jesosy de nofoko ho fiaina zao tontolo zao. Ndao maky ny ao amin'ny 2:50 antsika. Jaona 9 ka ny 2:50. Jaona 2:50. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako mitoetra ao amiko ary za kosa ao aminy. Zay. Tanao anadinao am'izay le izy. Zay le hoe firaisana am' Jesosy. Ao am' Kristy. Raha misy olona ao am' Kristy, olom-baovao izy. De ahoana le hoe ao am' Kristy? Miainga avy any am'le tavy. Sady zay.
atao nateraka batisa amin'ny indray kristy dia nitafy any kristy tafy an kristy nateraka indray nitafy an kristy de tsy mijanona eo hoe za efa nateraka indray za efa nandalo fahateram-baovao nateraka iny rano sy ny sisa vita batisa tsy mijanona zay le hoe tafaray am' jesosy ianao ao am' kristy ianao de ahoana le hoe ao am' kristy ianao io andiny fahina am'dimapolo izay mihinana minofoko le mofo jesosy le mofo zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no mitoetra aiza izy ao amiko ao am' jesosy zay mihinana le mofo no mitoetra ao am' jesosy jesosy ao aminy mamerina an'le andininy hoe zao ao am' raiko ndray ato aminy zay mihitsy ary zay le firaisana ary eo no mila mitandrina namanadinao tena miresaksika sy manazava eo no mila mitandrina ka mety mahavoafitaka ny maro de le hoe nanaiky an' jesosy ho mpamonjy ny aiky ny fahotana ny bebaka eo amin'ny altara zany avy eo nandalo fahateram-baovao fiovampo fa nijanona treo izy tsy ninana le mofo izy zay voalaza fa jesosy le mofo tsy ninana le mofo izy de tsy tanteraka io andiny fahena am' dimapolo io hoe zay mihinana nofoko sy misotro ny rako no mitoetra ao amiko ary izao kosa ao aminy amin'ny fomba ahoana ny finanana an'le mofo ary zay zao mba fahatanina azo apetraka satria mazava zany zao le tokony atao tsy maintsy mihinana an'le mofo zany ianao mba tonga anao ho ao am' jesosy ka nana firaisana am' jesosy tahaka ny firaisan' jesosy am'ray de mila mihinana an'le mofo ianao amin'ny fomba ahoana de misy an'ty teny jesosy ty Matio toko faefatra andiny faefatra ahoana izy jesosy Matio toko faefatra ka ny andininy faefatra zao ny vakany teny Matio toko faefatra ny andininy faefatra fa izy kosa namalika nanao hoe voasoratra hoe tsy mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra zay aloka ny vavan'Andriamanitra zay amaktosy andeny ray tsika avy eo fa io aloha de ho sisy jesosy tsy mofo ihany le mofo ara-paky teny io satria zay no fakapanany nataony devoly taminy mifanitsindrina amin'ny anoanana amin'ny anoanana ara-nofo zay tsy mofo ihany no iveloman'ny olona fa nina izy izy teny aika le teny zany hoanina amin'ny mofo zay ivelomana azonao anatinao le tenin'Andriamanitra kay zany ty baiboly ty de hoanina amin'ny mofo zay iveloman'ny olona ary tokony iveloman'ny olona tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra zay aloka ny vavan'Andriamanitra zay ke zany le fomba hinanana an'le mofo mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra sady zay mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra de amafisin'i Jesosy zay sady zany ao amin'ny Jaona toko 5:7-10 Jaona toko 5 ka ny andininy 7:30 Jaona 5:7-10 zao no voalaza dinihina ny soratra masina satria ataonareo fa ho aminy no ananareo fiainana mandrakizay ary ireny no manambara zay aza ty fa le mofo dia Jesosy zany mofo naina de le mofo anefa mila hoanina hozy Jesosy zay mihinana ny mofo zay omeko azy no manana fiainana ary izao ao aminy ary izy mitoetra ao amiko ny mofo dia ny ten'Andriamanitra ny ten'Andriamanitra manambara an'isa Jesosy manambara an' Jesosy de zay ny namanadinao mila tandremana tompoko fa misy olona tsy mihinana an'le mofo mahitsy be amin'ny teny misy olona tsy mihinana an'le mofo inona zany dikan'izay zany zao tsy mandinika an'ity izy sady zay nanaiky an' Jesosy izy ho mpamonjy
satria mahatsapa ny tena fampanota dia manatona ny azo-fijaliana manaiky an' jesosy ho mpamonjy avy eo noroso tamin'ny fiovam-piainana fahatelam-baovao tamin'ny lalam-patisa de nijanona eo de mianina fotsiny zahay miala tsiny mianina fotsiny am'izay za efa vita batisa de isan'andro izy tsy mihinana an'le mofo tsy mitoetra ao am' jesosy izy tompoko tsy mitoetra ao am' jesosy ianao satria zay le teny jesosy jaona toko fahinandininy fa enina amy dimapolo zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no mitoetra ao amiko ary izao kosa ao aminy hitanao zany zao namanadinao fa tena mazava le dingana mazava satria ny finananao an'le mofo zay tsiza fa jesosy le mofo zay ambarany ten'Andriamanitra finananao an'izay mofo zay isan'andro lasa fiainanao zany jesosy ny dikany lasa fiainanao jesosy dia mitondranao any amin'ny fahamasinana satsy de amaky toko sy andena ray atsika aka ohatra mihitsy ohatra voalazany ten'Andriamanitra hoe nisy olona ve efa mba niaina zany zavatra zany aka ohatra tsika asan'ny apôstôly toko fa 7 asan'ny apôstôly toko fa 7 de ny andininy fa 2 ny andininy fa 2 asan'ny apôstôly toko fa 7 ny andininy fa 2 zao ny vakany teny ary ny toe-panahin'ireo dia tsara ny tao Tesalonika satria nandray ny teny tamin'ny zotom-po indrindra ireo ka nandinika ny soratra masina isan'andro na marina izany na tsy zay io miprofo hoe marina ve zany hoe rehefa mandinika an'le tenin'Andriamanitra ianao rehefa mihinana an'le mofo ianao dia mitoetra ao am' jesosy ianao tafaray am' jesosy ianao io zany zao ny ohatra kristianina reo voalaza reo de zao le voalaza ary ny toe-panahy aika zany miseho amin'inona le izy eo mitoetra eo mitoetra kay mamaly fantanentany-boalohany mihitsy miseho mitoetra kay zany lay firaisana am' jesosy miseho mitoetra an'le olona ary ny toe-panahin'ireo dia manao anao zy izy tsara noho ny kristiana samy kristiana nereo namanadinao na le tany a Tesalonika na ny tao Beria samy kristiana fa tsy mitovy satria le tato a Beria tafaray tamin'i Jesosy ary nihinana ny mofo izy fa ny tany Tesalonika tsy niaina an'izay izy de zay le voalaza eto de le toe-panahin'le kristiana tato a Beria de tsara zany hoe nyroso tamin'ny fahamasinana tsara no ny tao noho ny kristiana tao Tesalonika efa vita batisana le kristiana tao Tesalonika fa ny tato a Beria tsara inona na tonga le toe-panahy tsara satria nandray ny teny zay le hoe miraisina le mofo jesosy ane le mofo nandray ny teny izy tamin'ny zotom-po tsy vitan'izay ihany tsy niraisiny fotsiny le teny fa nandinika soratra masina isan'andro no hanina tompoko le mofo isan'andro nihinana le mofo isan'andro izy jesosy le mofo lay teny zay tonga nofo kanona tamintsika raha fidinina zany de isan'ny fepetra zay takina amin'ny mpino anankiray ny fianarana ny tenin'Andriamanitra fandaniana ny tenin'Andriamanitra isan'andro mba ho mofonaina zay lazainy jesosy ivelomana isan'andro ary izay finanana an'le tenin'Andriamanitra isan'andro zay de misy fiatraikany amin'ny fiainan'le mpino manova ny fiainany maneho an'le fiainam-baovao zay resan'ny Koritianina 2:5 fa marina tena zay mihitsy le izy mba hatateraka le hoe fiovampo fiainam-baovao zay le finanana le mofo isan'andro de zay le nyteny antsika ny hoe betsaka no voavitako anatin'le izy ena re tena zava-dehibe zay fahafantarana mikasika ny mofonaina izay inoko fa dia manomboka izao alay fanapa-kevitra ny mpanaraka ny fandarana ihinana nyity mofo zay maimaim-poana omen'Andriamanitra ho antsika ity ndao ary
hoe tena mbavaka indray ny mpanaraka ny fandarantsika pasteur. Vavakantsika ary o Jesosy io tianome fiainana ho anay ianao, tsy vitany ny amelany elokay fotsiny ianao na ny anadio anay fotsiny ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra ka tonga anay olom-baovao, fa tena te hiara-miaina aminay mihitsy ianao, tena te hiara-mivelona aminay ianao Jesosy isan'andro, ka ianao no antony hahavelomanay, ianao no mihitsy no mahavelona anay satria ianao ilay mofonaina. Tanterao amin'ny fiainanay tsiray avy izany amin'ny aran'i Jesosy, amen. Makasitraka indrindra ny faharetanao nanaraka ny fandarantsika, misaotra ny pasteur Fanenandria Paratina ihany koa nanaiky fitaovana teo am-pelantanan'ny tompo nampita zany afatra mavesa-danja sy maika izany. Misaotra andreo namana teknisiana izay tsy nikely soroka nanatsara ny vitany omaly ary manantena mbola eo na finaritra aminao indray amin'ny fandarantsika manaraka. Velomana.